tantarako mada. Kolo FM manolotra ho anao tsy ambaratelo mamazisy tantara nosoratany toko Gérard Rabemanantsoa na itokiny ovelomin'ny tapaporoany Christophe Rabearimanana miaraka amin'ny Nanja ary Saoly Rabotinanahary nandray feo 4 nandrindra lafin'ny teknika Dida Montero tomponandraikitra sy mpanatontosa tapaporoany ary efa misokatra izany trano izany efa nirahavavy nianatra zany izy nirahalahy tonga dia mandrosoary ianao ry mamazisy apetra ho eto aloha ny entanao dia mahazo toerana etsy misezetsy misoatra betsaka madamo dia andraso kely eo aloha fa andeha hiantsana izy mirahalahy vetivety eny re madamo salastaka makanesa kely aty amin'ny salon vetivety angenareo sa ve fa lasa nivoaka ny ivelany ansahady indray hoavy rerineny dia apetra kely mihitsy aloha ifinday anao indry sahala nitongotra mamindra ihany kanefa maso ao ihany ka ny olona kosa angerineny mbola misiry avelao ny aloha letsiny eny ray ariko dia avianareo mirahalahy sy akontina manareo vaovaoty loha andrikako ianao reo izy rolary mamazisy tia manao maintsomaintso tia no atao hoe tahaka manahoano manahoana ianao dia tia akaiko tia kosa no sahala dia izy kosa ry izy rolamy mamazisy hikarakara ny sakafonareo sy andamitrano tena nakako azy satria tsy ho eto mandritry ny andro vitsivitsy faly mahafantatra ny mamazisy dia faly mahafantatra anareo mirahalahy koa kambanareo izy mirahalahy reo izay mano izao mety nahatetra anao teo ampahitana azy roalahy teo ahoana zany ry madama amin'ny fomba navahako an'izy roalahy reto lasitra ray tokoa fa tena mitovy ka mitovy tokoa aloha ny anarany sy ny alavany ary ny sampam-piofanana arahany ihany izay ihany angamba no mahasamihafa azy roalahy reo izany somary oharany tahaka kely fotsiny mantsy sahala amin'ny alavana tahaka raha teo ny zokiny dia ny ankizina koa samihafa izany ka zany fahasamihafana eo amin'ny alavana izany aza ve ho hita raha tsy miara-mijoro eo any loko foana izy mirahalahy aza manary ianao fa tsy ho sarotra aminao ny hanavaka azy roalahy rehefa manomboka zatra miara-miaina amin'ny zalahato ianao raha eo amin'ny toetra indray angamba sahala maherihery setra kokoa raha mitaina mitahaka izay tamihafa azy tena ho sarotro tia ka no dia aza manahy tahaka fa tsy mandrapaparako toa ilay mpanampitsika farany teo mamazisy mety mihitsy zany ka talohany nandrapaka fa zao efa niala-paraka tanteraka mihitsy ka mety zany ry mamazisy fa hono tokoa raha tsy mahadiso inona ny antony tsy hitiavanareo mpanampy mandrapaparaky nga tsy mahatiasina mihitsy fa ahoana dia tamin'ny boky tonga vola no fetra mareny eo koa elahy letsy tsy zany rery mamazisy fa nandrora-paraky hatreny andavarangana ho ilay mpanampina izay indray andro ay ny fafiteny amin'ny volony tahaka daholo ty izy loza tokoa zany marina za mpanampinareo zany koa ange zany tsy mijery kory hoe nisy olona ve tao ambadika tao alohan'ny andro rany sady tsy dia tia kokory mamazisy ny tena marina so mantsy sanatria mifangaro amin'ny sakafo le izy so ihany zany ianao fa efa tsy mandray tsoniko eny mbola misy laniny anay ve akoatran'izay mahazo mandeha amin'izay nareo rolaka za mbola noronoro azany trano sy ny efitrano andriny eny ariko mardia mba hoana tokoa ny fahitana ty mpanampitsika vaovaoty manja be tiako tomatsikaka tsy haiko letsy mahagaga zao dia hoe
fa maninona vehivavy le fotoana salaniny nalainy eny fa tsy mba ireny tanoran'olo reny sady amin'izay ty misy to tamba nivohatra be raha ny fandiniako azy a nahakaro aza ve le tsy marina mafy raha mbola hitany voamasony io akory zany tokoa angamba le hoe tambany volony d'origine aza manao an'izany koa zay lahy ka zany no izika atao hoe avy any amin'ny manodidina ny ambanivohitra ny eny any ao no fiavian'izy io raha araka le resaka izy sy ravainina sendrareko zay a sahirana be hono izy io satria mativady kanefa tsy mitiraka anaty ray azy dia izay no antony nakaniny azy na dia zany azako sady efa niarahana hitako ngeletsy reny olana tamin'ny mpanampim-bola zatovo reny asa no niakarana taty kanefa vady no azo eny engany mba ilama fifandraisana ao an-trano ao na dia efa tsy azoazoko sady azy izy zany ko satria nahoana kosa letsy tena tsy haiko letsy to misy zavatra tsy matiko lolo zany eny aminy nefa tsy fantatro hoe inona na inona mety hoe noho ny fomba fitafiny angamba za nefa milaza minafa vehivavy lehibe toy ny vehivavy lehibe rehetra ihany mamazisy ka tsy tokony isy hampanany momba azy angamba ary andao amin'izay hidina fa efa ity ampianarana kaitsika oay marina zany misy miala ao aloha ao inona koa raha ny tsy mety mampahita tory zao ve tsy efa mifiry fikofokofohan'le tiako moa amin'izany manampitrotraka ka zany ary le ty ny daka mandrivorivo avy aty amin'ny entsana inona koa ry ty mahazo an'le ty kay le ty ekiziko ny tsy aizany lamiaina kay tonga dia aty an-damosiko ny dakan'le ty fa manany ihany ve le daly zany sa tena manofy kay maty any marina amin'izay le lamosiko mbola nitatazany gorodona koa leo aloha hiakatra dia hiverina hitady torimaso ka avy amin'izay kitany aho eto anilako eto ary etsy ho safosafoko samy malalako zany fa inona ndray ary zany ataon'le ry zany to safosafony ny sandroko miasora tery ty tanana fa tsy aza hivika toy zany kosa kiny tanany bandy fa inona ary tia miendrika oroka mipoka be mihitsy angele ny arovako andry teo iny apatsy hiviko andry tsara fa tozoro bogosy ny aty na dia tsy manana sandro loatra azy aonge le ty tena tsy poinsa tsony rangano matory eto akaikin'le ty ka manirikiry mandreraka mandreraka mihitsy aleo akalamba ray mihitsy dia tsy amin'ny kanape tsy haina tory fa isy olevona eto raha izao no mitoy bonjour ela finandray reny mahamotomototra an'ity zanabeako vo marainy tsy nahita tory anga dia natory maraina eny tokoa le natory tamin'ny kanapeny tsy dia nahazatra loatra roneny moa iny azo le fierina ihany fa tia nafitsoko sahala ny tena tsy laitra koko fa nisy inandray fa niady indray nga nareo amin'ny rahala reto na za koa aza atao tsy mahazo roneny nanofo ny ady tamin'ny rafilahany tany angamby le rio alina dia za miara-matory taminy tsy maniny eto indray no nasian'le ry tao na ny lamosiko azy ange mbola marary kely mihitsy ny tsy pahan'le ry tamin'ny daky enjanandray zany marina fa nga nijanona tamin'izany ihany fa avy eo indray angamba nanofona mpiaraka tamin'ny olo tiany tany ny adala dia raikitra indray mifanafosafony avy eo avy nahazo daka kosa ve dia tsy mba homena safosafo indray avy eo dia mbola iomezanareo ihany moa zany ny olonako
Tsy raikitra tsondrony eny le miray fandriana ka marina e. Tena miala tsiny le tsy a. Tsy tsaroko akory aza nge zany rehetrarehetra zany e. Elaza nge amin'izany matory maty salandreniny ireny e. Tsy laitra amin'ny foazana mihitsy. Ary isy andova ihany izany ny rainareo amin'ity manofo ny teny rahampihetsika tiako. Raha izany ve tsy mety hivoaka tsy nahy eo daholo izay nafenina. Miala tsiny manapaka ny resaka reo e. Reto ny ronono sy ny mofo ny sahala. Patray tahaka mantsy e. Samo sahala. Misaotra ry mamazisy e. Tahaka re. Ay mo. Fanina sahady koa marina ko. Izany hoe ihany fa maninona marina moa nareo amin'ny rahalahy reto raha misara-pandriana mihitsy. Aiza ve ka olombe fofeny taona sady efa mianatra eny amin'ny anjery manontolo ireo mbola miray fandriana ihany. Hafa ny tambola kely. Izay mihitsy roneny tena mety mihitsy izany. Ny efitrano Stefanie zokinareo vavy taloha koa ao ambony ao malalaka tsara. Ie dia aleo zany izany ao ambony. Fa tokoa moa izany izy roa reto mbola miray fandrianako no. Eny rery mamazisy a. Tsy fantatra hoe maninona fa vao tsy miara-matory kely ireo tamin'ny mbola kely dia manofy ratsy be foana andray amin'izy roa lahy. Izany a? Efa dia tsy maintsy hisaraka fandriana amin'izay zany satria matahotra no voasafosafo indray zany ny raiko. Fa neny tokoa moa izany efa andeha. Ie, efa vao homako daholo ao ny entana tokony ho entiko. Aiza izany neny no atory. Sa any amin'ilay toerana isan'ny dada ihany. Kosa e. Efa namandrika hotely eo akaikin'ilay toerana isany izay dia ao izay no matory. Arak'ilay resako iny dia herinandro mahery eo ano any satria ny ampy indray ny fe-potoana isan'irainareo any. Mety tokoa aloha ny eniny a. Aiza ve ka roa volana be izao tsy niona. Izay izany izy miraha fa lasa fa dinareo roa lahy mihitsy ny manao izay atezitra amin'ny mamazisy a. Mahaiza mifanaraka tsara. Nareo miraha reto mantsy sy fony fedina izay indraindray. Eny rery neny a. Izay ara fa mankamontsy fianarana koa izahay io e. Dia mandram-pionany amin'ny dadany a. Eny re a. Enony foana mamazisy io telefona fixe io a. Ry telefona be vata be ry moa izany ry madama. Ie, nariko anao iny ny fomba fandraisana antso aminy. Amin'io ia taminao no entsonay raha ohatra ka hoe misy zavatra tokony hafarana. Manana finday ihany izy roa lahy fa any am-pianarana moa izany no andro tokony fotoanany koa. Ay, eny ary madama. Dadan'ny ankizy tia miantso be. Allô? Bonjour chérie. Efa ankevitry nivoaka mihitsy io ka. Eny tsy maintsy atsoko ialahy rehefa miainga ny fiara e. Eno a. Zay. Bisous chérie. Je t'aime. Ay tokoa moka chérie ny anaran'le ramose. Aleo tadidiana tsara so afa-baraka eo rehefa sendra miverina ty ohatra ry zareo. Mba ampio kely angia mamazisy hitondra an'reto sakosiko reto azafady a. Ndao ary. Inona koa ary le nanaitra teo. Toa feon'ny zavatra vaky raha tsy mandiso any sofiko a. Dia zavatra inona nefa. So kosa ary tsy nidiny mamazisy tsara ny varavarana any dia sanatria nisy olon-dra tsy tafiditra atao trano e. Aleo hoe hiarina moramora. Toa tsy afaka mihetsy inge izany tongotra izany.
dia ny tanako ihany koa andrekiako ny vatako ray manontolo mihitsy ka izany ny tsy afaka mihetsika mitratrako amin'izany mavesatra be toy ireny misy manendry ireny sepotra marina fa inona ary tia mahazo aty dia iteny aka nefa toa tsy mahatafavoaka feona kely aza dia izany koa fa misy olona mandehandeha ny ambony any iza nefa dia ho isahala ve sa mamazisy ninona ty amin'ity SP tokoa nefa izy izany oay ary izany Rydie fa ela ty ve tsy hianatra efa firy zao kanefa le ty tsy mbola niantsika teo am-pandriana ihany aza moa le tsy ty elako fa hono so mba hita lahy le kitro voana vokako maly iny le godasy mivovo be tsy laitra iny ve le natsipynylahy teo amban'ny tohatra omaly ariva saika mpanasako mihitsy mantsy izy iny androany mba hisy entana mikotrana amin'ny manaraka tsy nahita an'izany indray aka ny lahy koa nge tsy mba asiana toerany mihitsy ny zavatra fa atsipitsipy reny amin'ny rehetrarehetra eny ka tadidiko mihitsy ny nametrahako azy teo le tsy antany eo mamazisy sao dia naprimina tena tsy nahita an'izany koa hono izy rono aly tiry sahala elahy ve tsy nahaino zavatra vaky tamin'ny alina zavatra vaky taitra tampoka mihitsy alina nahaino an'le izy so dia le kopy bakoly voadonako tamin'iza andeha tory iny izany nanaitra alina zany le bakoly matevim-be iny ve iny efa isala ny nahaino an'le izy ako dia tsy fantatro indray zany ka fa zany kopy ny vakiny lahy zany ve letsy tsy le tsy foineny be iny mihitsy tamin'ny fahavelona sady aleoko le tsy ho vaky any fa tsy kopy mampatahotra iny iny koa ve le tsy dia hita mpatahotra raha elahy zany ny ainako tamin'ny alina mety tsy samatory atao trano tsony elahy fa inona tokoa no nanjohan'lahy alina aloha andraso ro atoandro tataraiko an'lahy fa tia misy an'le kiraro zao ny tena mampiasa saina efa vonina sakafo maraina ry izy ny rahalahy ho avy hoay fa tsy retsy nisy nametraka etsy ambonin'ny armoara avo be retsy ve le kiraro iza koa no nanao an'ireo godasiko ireo teo sa mamazisy tena tsy mikasika an'ireo isy mety elahy ihany angamba izay no nametraka an'ireo teo ka tena tsy nanao an'ireo teo mariny inona moa zany zao natao loka androany atoandro eza tokoa moa zany le taratasy misy lisitra naloka ny soratany mahadany iny moa itsy napetany eo amin'ny vata fampangatsiahana itsy ka no dia asiana zany kredite zany hony dia finona moa ty kredite sakafom-bazaha koa angambo zany ka ve karoty salady zany ho ny ilaina andraso fa mba ahoana koa le tsy zany tantara ilahy zany misy nanindry ahoany lahy alina so kosa dia mba manonofy
ka efa izany tantaraiko an'lazanyko mbola inona ihany e mihitsy ary tsy mamoro. Afaka 10 minitra teo angamba vao navita nihetsika tsara. Efa mijanona koa mantsy tamin'izay le famindran'olona mivezivezy. enjana indray izany marina. So kosa raha dia vokatry ny arerahana be loatra noho itsika nanao baolina omaly reny ohatra. Tsy dia nanao be kory aza ngely tsy atamin'iny. Tsy mino an'izany loatra koa e. Iny mahazo ahiny angamba le antsoina hoe mitsindrin'ny mpamosavy izany le tia marina. Hatramin'izay le tsy tao tsy nisy an'izany dia zao vao hoe mitsindrin'ny mpamosavy a. Dia ahoana koa le hoe misy mandehandeha. Tsoriko anefa fa tsy izaho izany a. Ary tsy naheno an'izany mihitsy a. Nefa dia tao ambony tao amin'ny lato mihitsy angeny. Lasa misy totomangy e zany ao an-trano ao e. Raha vita izay totomarery moa ka an'inona fa mbola miampy mpamosandray koa. Tena mbola maizina amiko letsy le izy aloha hatreto hoe inona. Fa dia tsy maintsy andrehitra 6 andro ihany angamba raha izao no mitohy. Amin'izay hita tsara izay mitranga ao. Engany letsy mba tsy hiverina intsony no toy izany e. Mba hiala any kosa mpamosapamosana lahy zany. Ho sarotra nefa ny alan'ilay mpamosavy a. Ho sarotra ahoana? Fa inona ny tia lambary e? Ka tsy fantatra raha miaramaina amintsika ilay mpamosako. Sady hajanony amin'izay aloha letsy izany resaka izany a. Tsy maintsy hazava amintsika ihany izany aoriana kely ao. Tsika koa moa ty efa tonga eto am-bavahady. Misaotra mamasisa sady efa ramaka koa zany a. Ekany efa voakarakarako tsara daholo koa reto ka dia reto ny loaka. Ndry fa inona koa ty ranon-javatra natao ato anaty zinga be tiry mamasisy a. Toa misy bolongana karaoty sy ravin-tsalady ange izy zany e. Sa ty ny ro mazava? Drais tsy ro mazava izany io ry le kely a. Fa inona io? Inona moa ty anarany teo? Ay, credité re io e. Efa sorata amin'ny madama hoe io mifanampin-daoka androany atoandroko. Ka inona zao mahakredité an'izao e? Ty izy ary atao nandrahonako. Zavatra anaovana dité toy ny tambavy ve moa tsy andrahony? Somary kaka ihany aloha hoe ay ve ny karaoty sy ny salady aza anaovana dité koa e. Inona tsara? Andrekako anao. Fa nisinona fanga tsy nety nga fomba nanaovako azy nomezanareo a. Hita amin'ny mamazisy? Ie. Reny lasary vita amin'ny legioma manty reny ry mamazisy no antsoina hoe crudité a. Zany. Arapena ny karaoty a dia afangaro amin'ny salady voasasa tsara. Dia asiana saosy vinaigrety, voatabia sy tongolo, zay atao ao daholo e. Fa tsy hoe dité vita amin'ny karaoty akory le izy. Ay ve sa ve mona lalako. Mba manontany ihany amin'ny sisaka. Tsy aleo olo mantsy manontany foana toy izay manao tao foanako. Fa taiza tokoa any nampirima mamazisa an'le kalsonako vitsivitsy na tapomaly reny e. Kalsona? Fa inona moa ty kalsona? Ohatray ry ary mamazisy. Hoe dia tsy ho fantatra ary mamazisy a. Sosy kiloty re zany e. Ay tokoa moa le slip be misoratra hoe Tania reny ve zany? Reny. Mamazisy mahay mamaky teny ihany e. Ay tokoa moa ny an'le ty misy ny anaran'ny ankizy mba misosy kilotiny koa.
Tsy ny fitiavana ihany zany no nataony sonifa ny sosikoloty ihany koa. Manginy akoho lahy. Fanomezana natolotry ny olo tiako tamin'ny aniversierako ve tsy ho anaovako fa ho ataoko haingo trano fotsiny hoe lahy. Nataoko teo atongo-pandrinanao arak'le nolazainao ihany angely izy malerive. Hitako tokoa aloha nangoronany azy omaly. Izy eto tsy misy akorangy eto na singany ray azy misy adimy be zao angely izy very tady potra koa ngambe latika. Aiza ve ka tsy maintsy mitady zavatra foana isamarainy zao, kiraro hoe tasy zao indray sy caleçon. Zaho atsy mbola nikitikidika an'le izy zany. Jereo leto sao dia efa nataony lao anaty vata sarianao ka vosaka andamy mazy mihitsy ange za io na nylaka le any vata sarian'io aza zao voakarohana. Tsy hitako mantsy ny nampirima Stefania azy. Fa tsy izy anga reto ambonin'ny table de nuit reto ka. Eny tokoa. Aiza hoe andra sokafana mihitsy ty vata sariany ty. Tsy efa miteny reo ny an'lahy reo. Eny tokoa letsy. Fa ahoana tokoa ary zao tsy nampirina an'ireo tao zany mihitsy anefa. Ka izy ary zany nampirina an'ireo tao raha tsy elahy ihany. Za aloha tena tsy nanova ny toeran'ireo tena mbo zay aleha tsy vao tena resy lahatra fa misy totoma ato an-trano ato Totoma? Zany ve tsy le namany filota aloha? Matoto re zany ry mamazisy Matoto? Za mieritreritra hoe mety matoto aneny be mety tezitra izy ohatra tamin'ny nahavakisako tsy nahaly le kopony bakoly iny. Azo eritreretina ihany Ary mino koa aletsy fa izy ny nandatsaka an'le kadra misy ny sariko tao ambony tao iny dia mety io kadra io le henony lavaky afako maly alina. Zany vely ty dia tena mety ho zany tokoa va re Kefa hoe zany ko. Fa nga mipetraka tato zany neny be anareo zany. Tato ny ialany aina ary mamazisy ary ato amin'le efitrano ato anilantsika ato izy no nandrasapaty. Ahoana tsara hoe ry le kely ty? Le efitrano amboniny ange zany aza matahotra ianao mamazisy mampatahotra ko. Tsotra sady tsara fanazy reny be anay izay tsy tantony fotsiny mahita ny trano mikorontana dia zany ny antony lazako hoe sao dia ny matotoany aza ny namerina an'ireny zavatra ireny any amin'ny toerana tokony isy azy. Fa re mo na matoto na tsy matoto dia tadidio mbola ho tsara any izay manao sangy ratsy ato an-trano ato. Totoma ve le tsy ahafantatra an'izay mbola ho tsarainy lahy any saika dinito dia mba iasoro kely nge mamazisy le lamba ampandrinako teo dia ampiarao amin'ny lamba maloto sasana fa tafidina ty vao tsaroko le izy tsy fantatra hoe naninona fa miosombovoka be le izy eo kanefa voaingana ny soloana. raha so hoe jerena amin'izay le vi maloto navelako ato an-dakozia ato hodry to mbola maloto foany reto izy fa mba karazana matototo ininona ona tokoa ary le ato amin'ity trano ity antenaina mba hanao rahato reny eniko any anaty tantara amin'ny radio reny fa ny matotoan'olona zao reny mba mikosoka trano manasa vilia le ato to sady tsy hirany tsy hanao tsenjery mamindra zavatra amin'ny toerana ihany ny tena kapokany mahasositra latsaly le sotro be marina ny tombotro kay mifonarany be aza hitezerana re andraso vetivety aloha fa mitady aho tany vetivety fotsiny mandehany
Za koa raha aloha hiantso an'ny neniko. Allô? Allô? Manao ahoana dada sy neny? Salama tsara fa misaotra e. Nareo ao an-trano mba manao ahoana ry tahaka? Toa tsy dia milamina ny ery neny e. Dri? Fa tsy milamina ahoana ry tahaka? Fa tsy masaky mamazetsy ara-potoana nga ny sakafo sa misy inona? Tamin'izany antso any sahala nefa dia nilaza izy fa milamina tsara nareo ao a? Raha masaka ny mova eto so masaka ry neny a. Fa tiramatoa be mikaramaina reto iny toa hafahafako. Sady maninona koa nga raha mba olona tsy votra sady mba zatra rano nalaina fa tsy olona vao manavoa be salana io a. Raha matobenao ahoana koa ry tahaka? Hita ry zaniko. Manana ny anarany anga iny olona iny e? Eny e, misy any tokoa aloha tonga dia nampiasa azy e. Io raha ny tokony izy mantsy dia tokony mizary nanao raharaha fotoana maharitraritra mihitsy aloha izy. Kanefa tsy nisy fotoana nanaovana an'izany mihitsy satria misy an'ity programa tampoka monja andrainareo ty. Fa misy inona nefa e? Lazao raha misy manahirana e. Toa manafin-javatra zany ty iziko. Aza manà nefa tsy maintsy ho fantatro ihany zany afeniny zany e. Fa zavatra feniny ahoana koa e. Toa mampitaintaina vetivety teo koa ty resaka ao a. Aza dia zany rery neny fa izahako alamina ny aty a. Rehefa tonga aty dada sy neny miresaka tsara tsika. Eny ary koa. Dia manantenatra ny fahendrenareo rolao a. Eny rery neny a. Fa mba nanahoana tokoa aloha ny fialan-tsasatra reo any Majunga any e. Tena mahafinaritra be aty ry tahaka. Zany e. Andraso nge fa ho tantaraiko anao dia nay omaly e. Karakara ve mamazisy a? Ekany, mikarakara n'ity kredite ty ako. Ay, karakara miadanao ary. Eny rery tahaka. Ohatray, sahala mo. Ay, ve ka mbola tsy hainy mamazisy foana no manavaka azy tahaka hatramin'izao e. Manahirana ka no ary iny ty hoaninao. Tony no atao hoe yaourt ary mamazisy a. Mahazo mako tokonge ianao raha ohatra hoe te hihinana e. Ao tokoa e. Za aloha hisolo akanjo vetivety a. Poa. Ay, veto zany ny tsiron'ity yaourt e. Toa makaloloy beko. Maninto ny ria nefa ty poziny. Poa, yaourt hono. Ahoana hoe mamazisy? Ratsy be ho any tsiron'le yaourt anao e. Marina raha mba hihinana ny tonontsony aka. Zany ve? Hoe, zao kosa mba lany daty e. Io. Oa, dray marina. Fa inona ny ty mampitokelaka an'le kely ty e. Fa nga iny le yaourt ny lazaiko anao ry mamazisy a. Odry ka inona zany iny ratsy yaourt kanefa nge nitovy tamin'le nohaninao teo ihany io anatin'io e. Fanafody ty ry mamazisy a. Fanafody ny dada taloha, crème iny fa tsy yaourt. Crème hémorroïde iny. Crème na inona? Avereno any amin'nakanao azy ihany iny fa tsy anaty vata fampangatsiahana tsy le izy e. Ay. Dia aroray izay mbola any ambavanao any. Tsy efa ny mitsinay mainto koa aza angamba zay le izy teo raha akaiky indrindra. Ne anareo koa nge zany manao telo moky e. Nde zay aloha ka. Ary nahita hevitra tampoka teo amin'ny fomba hanavahako an'izy roa reto a. Raha maka koa zany tenanay zany ka. Andraso jerena raha misy zavatra azo hohanina ao anaty vata fampangatsiahanao aloha. Ohatry, ary iny ry ataony mamazisy. Iny zavatra anaty finosana kirakirainy iny. Zavatra mifono lamba menamena le izy. Jereo ty izy. Somokotra dia somokotra ery ianao vavy mamatotra azy. Ndraso. Fa mba inona ho ary mamazisy ny zavatra nikirakirainao teo iny a?
Zavatra? Zavatra inony izany? Le zavatra tioko. Za marina voatratra. Maila kerity ianao nanitrika an'le izy ao am-paosinao ao vatany voaniditra? Ay ve ty mosara rety ry le kely ty sady tsy menameny ty fa mavokely. Ty aleo aloha hijery loka vetivety ka. Tsy maintsy ho tratrako ianao ry zizy be na hoelana hoaingana fa aza mikoropaka. To mba azoaina ihany angamba aty raha zao no mitory le kely ty Finna koa no antony ilaza mama sisy an'izany ka ty sakafo anisan'andro atoko ze raika arakaraina matsiro be daholo. Ka miankina amin'ny fomba fikarakaranao azy ihany no mampazoko. Raha zao angamba no mitoy tena tsy maintsy hoborahako ihany le zaitra nanereko n'le sosiko lotiko tamin'izany mbola nahireniko. Fa ay ve ny mama sisiko ny reta hena mba misilipo Tena nahi ange aty talory le kely ty Tonga tatrany aina ty marina. Fa inona koa ty nahazo alavy any ivelany any Manotika be se tsy izy ny kiboko fa rehefa avy eo ka. Fa naninona koa lahy? ty marary kibo ty zany no tahaka. De le tsy marary kibo ny sahala le presaka amiko matetika fa tahaka indray somary miavony. Ilozako kely aloha ianao mama sisy mbola misy lesona hovitaiko izay mantsy aho. Afaka mijery fahita lavitra mama sisy raha toa ka tsy misy atao sady voanavozina ny abonnement io Ka za nge tsy mahay mijery an'io ry le kely ty jerena toreny mijery zavatra rehetra reny lery mama sisy aleo mihitsy aloha velomiko zay vao velominao io amin'ny manaraka tonga dia misy sarymetsika mahafinaritra ao. Misaotra ry le kely mbo misy jerena koa rehefa sendra tsy misy atao iny ka no aleo aloha zany mba hijery kely an'ity fahita lavitra ty filma mosa inona le hoe tonga de mandeha ato zay ay tsy taraiko kosa kay afa vo manomboka mihitsy angamba izanyko ohatra tonyva ho azy tery ty izy ahoana koa ary izany sady amin'izay mivadika an'ity fandaharana ny fitenin'anjely ty marina raha mbo misy azoko izay lazay marina mafy fa inona koa nefa ny nampiovan'ity vetivety teo mino fa asan'le matoto indray izao le matoto mihitsy bodony ambamin'ny fahita lavitra koa zany matoto be felonana. Fantatro amin'izay letsy ny antony namparary kibo alina omaly inona letsy? Le zavatra no antsika omaly ato androny nisy lany dato ny fa raha fetra koa aza narary kibo be mihitsy zany ve? Za moa le varindresaka tamin'ny tany ahy dia tsy nahinana miaraka tamin'ny lisiny. De tena ho izany tokoa vely ty ary de tena tsy manamarina ny zavatra varotany mihitsy ange zany le olona poizina tena poizina nefa ny sakafo lany daty. Leo ihany ny sakafo any an-trano rehefa noanaka mama sisy eo manome toky ty laza milany efa ry sahala hoe mama sisy ny nahiiko voalohany indrindra tamina tonga niny areti-kibo iny nefa asa re
Ary mba inona foana ho aty kiromborombon-javatra manaraka ny kitapon'ny latony. Firomborombon-javatra? Hay ve leko fehikely miloko mena indray angambo izany Jereo nge. fa iza tokoa ary no nametaka ny tony rehefa tsy eny amin'ny kitapo dia eny amin'ny loha, rehefa tsy eny amin'ny loha indray dia eny amin'ny akanjo. Tena tsy azoko mihitsy. Afinina foana ho aty ataonao ty ry mamazisy a. Tao tampotampoka eo dia manokatra ny vilany io ihany. Manandra tsira re ahy Fa nareo tony moa zany mipiry manandra tsira rehefa mikarakara sakafo e. ka Tsy ilaiko tsony ianao manandrana an'io e. Asisira zitanao fa saza azy fotsiny amin'le izy voandrahoana iny. Eo am-pihinanana indray izay manampy raha toa ka matsatso le sira ataonao. Endrery ramose-kely a. Tahaka koa ny anarako fa tsy zany ramose-kelinao zany e. Ka mbola tsy haiko ho amin'ny manavaka anareo amin'ny rahalahy. Inona koa raha nahatezitra n'iny avy any toa mikitakita betsy toy ny mahazatra izany. Eny efa manomboka haiko aloha ny manavaka an'izy roa lahy. Sahala lebresaka be amiko matetika fa ty tahako ty somary miavina. Sa toetra n'izy angano tahafon'le zalahy iny. Re zany ho andramako ve siran'ity. Aleo aloha jerena tsara ny akavia sy ankavanana so misy olona. Tsisy olona ka. Iza amin'izay le sotro be kely teo. Maty amin'ny marina. Fa inona koa tia nahazonao vetivety teo ry mamazisy a. Tao kofona tsy fantatra hoe naninona ao aloha da voana kely mihitsy ny lamosinao ka ao. Sahala ve ty? Za ihany ndray ty e. Hitahaka mbola ho ivelany ao. Neveriko fa hitahaka zay fa misaotra le kely a. Kay izy saika tsentsina ny lalandrivotro marina ka no. Fa inona no nahazo anareo vetivety teo e? Saika nandratsirany loka ho aty izahay. De mo tany amin'ny tsy izy indray le izy. Mitandrema ihany ianao mamazisy fa so matimaty foana amin'ny tsy antony eo angy e. Fa maninona indray hono mamazisy? Saika efa tsy maninona tsony re ahy. Andao amin'izay sakafo fa nono nareo amin'ny rahalahy. Miala tsiny aminao ary akososy fa tsy afaka nandrana ny siranao afa sao dezerany tahaka eo raha vao taza mitsaingo keo. Ty amin'ny vilia jobo ty ary ny vary de reo ny loka de mahazo to homana. Ohatray, ary toa mandroatra fotsifotsy hafahafa ange ty akoho saosy ty zany ry mamazisy e. Mandroatra fotsifotsy ahoana? Io jerenao io. Io koa ve le tsy dia aninona? Ataoko ty voatahiry ao anaty vata fampangatsiahana daholo ny sakafontsika rehetra. Rehefa tsy masisy fotsiny izy de zay. Omeo aty nanako azy rehefa tsy tia lahy. Le tiako letsitsy. Ny anjaran'ny lazo reo mbola tsy mihetsika akoriko ny aty andoviako ny takarina. Ka jereo tsara ny nanako azy. Jereo nge ty fianako ty a. Ohatray, fananino ny lahy? Sahala fananino ny lahy Zay ary le fanahiko. Fa inona ny nataonao tamin'ity sakafo ty ry mamazisy? Inona koatra menaka sira ary voatabia sy tongolo moa e. Tena misy tsirona savony be le izy. Fa menaka taiza? Ianao nge vao ny menimenina misy tamin'ny maraina hoe tsy misy menaka tsony tato an-trano e. Ka tsaroko tampoka le afatry madama hoe
mbola misy menaka amin'ny tavoangy mipirina anyko dia ino nampiasaiko na andraso ange alaiko vetivety e. Ty andre kaka andreneniko fa misy inony rano-tsavony fanasana vilia nge indry mamazisy fa tsy menaka zany e. rano-tsavony fanasana vilia amin'ny ahoana koa e. Efa hoe rano-tsavony iny fanasana vilia fa tsy menaka fanao amin'ny sakafo zany. Enao ty ve de tsy tonga saina mihitsy hoe mitovy amin'le fanasana vilia ringe iny tavoangy iny e. De tena tsy haiko reny nanavaka an'ireo fa samy mavomavo e. Tena variana loatra koa angamba ry de tsy tandrotandroko atombony tsara ihany ny saina ry mamazisy fa anapoizin'olona ato angeny efa ranao raha izao no mitoy e. Tena mifona rery izy miralahy ao fa tsy amerina tsony ahy e. Aza mba tenitenenina madamy zao so be deo aleo re mba hijanona ho tsy ambaratelo-tsika telo e. Za kosa aloha de tsy maintsy hitatitra mihitsy e. Aza mba atao an'izany kosa le tsisy mba omeo faharoam-bitana ihany e. Eny e, rehefa elavoany moa ve no manamaivana azy toy izany, inona no azoko atao eo? Voasakana tsy tantara amin'ity ndray mitoraka ity fa raha mandro mantelo kosa ny toy izao de tena miala tsiny tena miala tsiny endre misaotra indrindra. De tsy mimeloza fa za marina vao nahita olona nahandro loka tamin'ny rano-tsavony fanasana vilia. Za manana anao andro mahery, za manana anao te ilelalela be. Finona ho aty karoan'le kely ranotrano e. Tahakaza be zay efa tonga any am-piangonana. Tena tsy mety hitako mihitsy le kravatiko mangamanga zay tantarako mala tsy azoko mihitsy ny ato an-trano ka rehefa tsy mifindra toerana ho azy le zavatra dia tsy hita popoka hoe makaiza. Mety le matotoa indray angamba no mikitika an'izany fa nanympozin'le zavatra izany aza nge tsy azoko an-tsaina akory. Ianao ty to mahita ho lazaina ka mbola tsy nitantaraiko an'ny sekely tokoa moa fa isaky mijery an'io fahita lavitra io ange ka misy manova foana efa impiry zay to mitady atahotra ihany andrandraiko. Ay ve misy an'izany koa ry mamazisy aleo entina tsisy kravaty ihany ty ka tsy azo toerana eo intsony raha izao no mitoy. Zay aloha ry mamazisy fa lasa eny re Oay, misy miantso izany telefônina izany. Mety ry madama angambo izany. Ndraso hoe raisinaingana. Allô? Ay ve Ramse? Manahoana Ramse chéri? Salama tompoko. Milamina tsara ka. Ie, efa lasa nandeha mivavaka any izy roa lahy. Vao teo mihitsy azy sahala no mivoaka anyko. Ka mbola nikaroka an'izany kiraro vato n'izany oniziko. Ie. Ty inona moa ty nitenen'ny madama tamin'izy namarana ny antson'ire mandeha re ay tokoa. Bisous chéri de je t'aime. Otry to tsy mivaliany akory fa tonga de nitapahany le antso. Toetra nyty Ramse chéri ty ange zany nitafy ny tahaky. Sa vao tapaka tsy nako.
aleo aloha tohizana ny fanadiovan-trano. Fa inona ary mamasisy no tangorona ny olona ao amin'ny ramose ankizinao ao avaratra ao Ankizy ko ahoana koa ka hita fa adinonao daholo izao tontolo izao rehefa tafaresaka amin'iny ramose iny nareo. aiza koa dia hoe adiny izao tontolo izao, resaka ve motsy atao, tsara ko aza misy namana ifampiresahanako. Fa mamasisy ity tokoa ve zany tsy mieritreritra ny enambady intsony mihitsy Iza tsony koa no akavahady eo amin'ity nohony efa mitarozaka ary le kely tya. le ramose ao avaratrako to mifanentana ihany angeny fahitako anareo Iza koa ny tian'ilay antitra iny, tsy reny ve le ataon'ny olona hoe azo amorotevana. Izy aza omby voana eny hoe nisy nanao an'izany kidnapin izany le zafikely ny vavy kely iny, tonga dia safotra ny famonjena tao an-tranony taoko. Efa vitsivitsy azy ireo olona hitanao tangoronao reoko. nisy nanao kidnapin Ie. i Maria kely ve zany Tsy dia tadidiko loatra aloha le anarany. ay ve nisy an'izany koa tena nahoana efa hita ve zany le zaza Toatsim-bola ao ako, vo tamin'ny maraina teo ane le nareo lasa mivavaka iny nitrangany izany, fa le rangabe iny izany no no vao nentina mbala azy any ary tonga dia nitsondromina formol. ahoana tsara hoe ary mamasisy nentina mbala azy dia nitsondromina formol fa nga efa maty Fa maty ahoana koa le kely tia koa to miteniteny foana ka tonga naka azy teo ary ny ambala azy mpitondra marary rony reny le tomobila lavalava reny dia nitondra azy any amin'ny hopitaly any ony le hitanao le manao an'le marary mafy ambulance kosa ngambo zany ry mamasisy fa tsy ambalazinao zany Ambulansa? Ie, toatra n'izany tokotra ny dia avy eo ny tonga dia nitsondromin'le dokotera kely formol avetrany. fa inona ary ty formol lazainao ty sao kosa dia sérum 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 formol, ie, toa izay sérum izay tokoa kaila izy ka no ianao ty tena miteniteny foana mihitsy ry mamasisy ka sa ve moa matadidy fa zao tokoa alory sahala. ahoana indray zary mamasisy Misaotra anao fa na dia teo azy reny fahadisoko nataoko ireny dia tsy mba ny hafahafa tampoka ianao, hitahaka mantsy tsapako ny anangantsika tampoka hatrany, manjary tsy miresaka amiko tsony aza. eny tsy karotro tokoa aloha nefa aza dia tao mahagaga rehefa efa ohatran'izany mihitsy ny kambana amiko iny tsy maintsy hisokatra aminao ihany izy rehefa elany ely Enganie. Fa inona loatra ry mamasisy ny tehirizinao ato amin'ny efitranonao ato to miserana kely eto alohan'ny varavaranao fotsiny aza dia efa ila atahorana mihitsy. Marina tena sifeverana zany ka roneny koa iny nefa ody. Na za koa azangery le kely ty mba valalanina hoe mba inona ary zany mamofona be tsy laitra zany dia tena mahavita ianao miaritra an'izany ka tady avy malaky zany fa hitezerany dada sy neny eo ianao raha enony zany eny rekany itry inona indray ary no nanaitra teo way to nisy nanapika ihany koa le veilleuse efa nanavelako io rehatra teo ary to misy olona mijoro ange eo ambadika nyreto eo ambaravarana io zany tsanganan'olona mainty fotsiny notazako fa ny endriny tsy hitako hoe izy zany fa mamindra miakatra ny tohatra dia mivezivezy any ambony any
tsy amizala mihitsy ve zany za ato ambany ato aza maheno tongotro koa tito tsy mihetsika indray na anankiray monja azako tratrako mavesatra to misy manitry tsy hitako koa zany zay tsy misy avaratra amin'ity fandrinako ity fa boda be ny lohako to ohatry ny hoe ny atongotra zany misy ny lohako dia izany koa le olona mikokoaka tena tsy diso mifandrenesako fa fikoako mamazisy mihitsy zany vilona nefa ny ataony any ivelany any amin'ity androany ity ahita ianao ry mamazisy mba azafady kely angery tahake misy inona ka raha misy zavatra nataoko re na asosotra anao sy nahatonga anao mihafahafa be amiko toy izao dia malazao mariny lazao fa vonina ny anarina izay tsy mety nataoko alohan'ny idininy data sy neninareo tsy karitro manko tato ato fa vantany voamfo azy ianao dia efa manao fijery hafahafa to mifankalana zany dia tena tsy mahalala ny antony tokoa ve ianao raha zisy sa manatsafa sa matsiaro koa fa hoentin'ny ody ratsy fotsiny mbo mariny tena tsy azoko veroka re aleo zany ianao meko sopapa fa atao hodinao fanina mantsy le izy ianao reako mikoakoaka ny ivelany any isan-kalina dia le zavatra atao anaty finosana menamena hitako ny kirakirainao indray andro ry dia oka re azoko ny tianao atongavana tiako fantatrao anefa alohan'ny zavatra rehetra fa tiako ny miasa ato aminareo iriko dia iriko raha mifankahazo apo bebe kokoa sika ka tsy sitrako ny sininy raorao zao hoe lazao aminay roa lahy fotsiny ny tsy ambaratelo afeninao raha tsy tianao eo masony dada sy neny no amakiko batsilana ny resaka eny re raha hoy monareo hoe tsy mety tsony ny asako ato aorianany ilazako aminareo ny tsy ambarateloko dia tsy maninona fa hiverina any mba mivohatra any amin'le trampongo kely koa ka lazao malaky ary fa azy ilozanao manao ranomasombo eo fotsiny efa elany ny andrasako an'izao fotoana izao ory le tiry sahala fa misy inony avy aingany alahy ty otry ary natao lahinina tato mamazisy ny to mitomany mihitsy aloha alahy zay dia atongo lano tsara ny sofina mba tsy ilazany lantsony fa zany mamorona efa mivava mihitsy mantsy zao ny ilaza azy zao ary le tsy ambaratelona feniko hatramin'izay ry izy mirahalahy ary inoko fa efa fatapatatra tahaka le izy matoa izy maniry ahilazy akapotsero avy hatrany ny voamasiny fa tsy lanina ho andro amin'ny safarin-dresaka eto zay ndraso ary ty le zavatra mifony lamba menamena hitany sahala andray andro ry efa hoe tahaka fa tsy sahala ny anarako tahaka ary tsy napoziko hoe efa tao ambaranao tamin'ny fotoana iny dia maninona miafina foana tsy na mamoaka azy ty fa inona no ao anatin'iny mamazisy andraso ary azoko afako amin'izay dia mba mazava aminareo hoe io le izy inondry to vovony zavatra toy ny lavenina tonga dia lazao hoe mosavy io ry mamazisy fa aza hodikodinao ny resaka mosavy mosavy ay ve zany no raiky tapisaka tao an-tsainao tao ry tahake hoe mpamisavy ve ka inona indray ny dikan'izao tsy zany diso ianao raha zany paraky io raha izay ny tianao fantatra afaka mifofony ianao raha toa ka tsy mihina iza koa ny fofonany io ao hoe finy dia ataon'ny latiry sahala
Tena paraky le tsy paraky io e. Ka nahoana ary no fatipatorina ao anatina lamba miloko menaka an? Nataoko izao mba tsy alalanareo fa vovo-paraky io, satria tokoa raha nataoko tao anaty tongo-bolo na sase tsy misy loko toy ny mahazatra izy io dia mora foana ny alalana azy. Fa inona nefa ary mamazisy no nanafenanao taminay fa mihina paraky ianao a? Ny sainy tahaka ange fa tena lasa lavitra mihitsy e. Tsy dia manome tsy ny antahaka ihany aloha ahy, satria izay ny fomba fahitany azy. Tsy tiako fantatrareo re hoe mbola nina paraky ahy, satria nitsindrimy madama tsara mihitsy ary efa nafatra fara ny fony izy nampitady vehivavy lehibe tany an-tanàna fa tsy mandray raha vao olona nina paraky. Ay ve zany izy io e. Mifona aminareo ry ary izy mirahalahy. Mifony. Aza mitomany irery mamazisy dia ahoana indray ary ianao le reko mikoakoaka ny ivelany an'ireny foana amin'ny alina ka? Ka zaho nareo rehefa le sendra ny ampianarana na rehefa matory amin'ny alina ny fotoana tena fanararotako andrapahana kely, indraindray akofina ndrora-parako ka manokatra moramora amin'ny varavarakely dia ao aho no mikoaka. Ary tsy ampoziko hoe ay renao reny. Hatreto aloha dia tsy mbola mety resy lahatra mihitsy ary mamazisy a. Maro loatra mipirofo ananako amin'ny mahampamosavy anao taorian'le nahitako anao mikirakira ny zavatra anaty fonosana iny mantsy a. Dia nanotika foana ny kiboko. Tsy haiko izay nataonao tao anatin'ny sakafoko na inona na inona. Tsy efa nasava kosa ve le tsy niantony namparary ny kibolona tamin'iny a? Le sakafo lany daty e. Sady raha zany tokoa ny marina aritsika roa fa tsy hoe ela rery a. Ka mety za ohatra no kendreniko. Lasa lavitra loatra kosa ny sainy lahy e. Menina aminao eo anatrehan'Andriamanitra re ary tahaka fa tena tsy nanao an'izany a. Ekeko fa nisy ny zavatra hafahafa nataoko taminao fa tsy mbola tonga tany amin'ny fanampoziana izany. Zany ary moko. Inona zao zany zavatra hafahafa nataonao tamiko izany? Efa nilazaiko fa sarotra ho aloatra ho any manavaka anareo roalahy, satria na ny fitafianareo aza indraindray mitovy. Ekeko hoe tsy mitovy ny lokon'ny akanjonareo, fa na dia izany aza tsy tandrotandroko ihany. Any ka mba hevitra hitako sisa dia nasiako fekely teny amin'ny lambany tahaka, dia rehefa mivezivezy maraina eo izy dia apetraka eo dia iny fotsiny jereko rehefa miditra avy any indray nareo rehefa mirava ny atoandro dia toy izany foana. Dia tena nijanona tamin'izany fotsiny tokoa ve? Tsy misy hoe mivoaka mamosava rehefa tonga ny alina dia manindry amin'ny alalan'ny ody. Efa niteny kosa angely tsy izy hoe tsy nanao an'izany e. Tsy resiny lahatra amin'izany le tsy amiko dia mpamosavy io, mpamosavy ianao, izay fotsiny. Inona tokoa moa izany ny azoko atao rehefa tsy ino ahy ianao? Le ray-pahary eo ambony ao mahita fa tsy nanao an'izany zava-doza izany re ahy. Mbola manga fotsiny le fofon-javatra manefitra be ao amin'ny efitranonao ao. Mandreraka. Mety ome ngambonareo roalahy raha ilazako hoe ketapotsy iny namofona tsy zaka iny. Ketapotsy? Ie, ambona ketapotsy netiko avy tany an-tanàna izy iny fa nisy ambony kely adiniko tany dia iny namofona be iny re. Dia tena nidikina hatramin'ny farany le ramatoa. Hitan'lahy kely fa hojekoky iny raha alina. Ataoko tsy mahita valotro ny rapitso rehefa eo anatrehan'ny dada sy neny. Dia tena tsy ho amelany lahatra amin'ny farany mihitsy moa izany mamazisy a. Tsy mba mampalahelo alanga iny fipitrapitrany teo iny e. Reny le tia no antsoina hoe ranomaso manetsikelo ka. Tsy maintsy voaniko androany alina ny pirofoseko an'ny dada sy neny rapitso e. Rehefa izay tokoa ve moa ny heveriny lafa afa-poan'la
raha tsy teo voatsindrony zany araka ny tenin'ilay bandy akamako izay dia anaovana mivadika daholo ny fitafy fitondra matory eny akoditra rehetra na ny bakiraro aza dia tsy mandaitra ilay heretiny manindry. Ny olana fotsiny izao dia sosikilôty ihany ny fitondrako rehefa matory. Zatra manao akanjo akoatran'izay izay ataony lalitsy miandry tatitra fotsiny izany izay rapitso. Maninona tokoa moa elahy io raha mba miaro tory miaraka amiko tsy mila manao an'izany alitsy mino fahamarinany voalaza ny mamazisy tsy mpamosavy zany izy raha tsy hoe le tontolo maneny be anga no ifanehitra amin'lahy ao. Tonga tia ny fotoana andraso amin'izay voaka moramora ny efitrano sady manara-drendrina. Zany fa mandehandeha ihany le zavatra. Zany koa fa misy feom-baravarana misokatra. Mety le atao ambany angamba zany. Ary izy io mitokoko eo atokonana io dia ataony. Jerety izy fa misarita-polo be. Andrekako. Ahoana ilay nataoko aleo tsaikotsaikona. Avy eo tonga dia saviana avy hatrany. Zay zany alary tahaka vao isovaly mpamosavy. Aleo mba mpamosavy indray no sovaliana fa tsy voatery isovaly fo. Sady toa hoe matanjaka be moa reny. Ataoko angamba fa mahazaka tsara ifampitady kely tsika androany. Iny any faniarina. Ary aleo viana amin'izay. Aza mihetsika tsony tratrako ianao zao. Maty ary le kely tia. Tratrako ianao Ay, tena tapaka mihitsy marina ny valahako ka mba karazana mpamosavina koa ary toy ny malemy valahana kely tony maty marina. toa voany saviana dia ny tsigidina tery. Mpamosavy ahoana koa kay apikely aloha iarina dia mitakokoa eto ianao dia jereo olona mandehandeha iny. Mandehandeha izy io io eo atokotany iny. Eny tokoa fa izy io ro mamazisy to tsy manao afa-tsy sosoko loaty ty izy ary iny ny ry ataony. Manao sosoko loatoanao ihany koa izy. Fa tsy sahala ve io ro mamazisy izy indrindra io hitanao manapaka bozaka eo atokotany io dia fantatra ny mistery ambadika izao dia nanapa-kevitra fa hiaro tory ianaramaso androany alina. Ay sahala ny nidina avy any ambony ihany ny hitako kanefa toa mijonjorombona fotsiny. Dia maninona raha sakanana rahatra amin'ny ety maranitra be eny amin'iny ange izy io fa mbola tsy azon'le kely ty ihany ve tsy tonga saina izy io fa manofy mitsangana re. Ay ve fa hatramin'ny oviana koa sahala no manofy mitsangana mangina aloha ianao iny fa mizotra makatiny ianao. Eny tokoa ary mihiratra mivandravandra be nge zany masony zany misakisana aloha ianao andehanany hitanao iny izy fa lasa niakatra any amin'ny efitranony any. Fa inona daholo zany tantarainareo zany ry izy telo mianaka. Ay ve nitrangany zany zavatra rehetra zany tato ka na zaza angeriny eny gaga ny tantaraindry zareo an'izany nataoko alina izany ka hoana nyfandiniany eny an'ireo trango ireo ka ezako valiana tsirairay ihany aloha izay azoko valiana sy hoe ananako fanazavana. menanao ary zay ry neny lazaiko anareo dia ny meloha aloha fa samy aretina mpahazo ny rainareo tamin'ny fahatanorany daholo ireo mahazo anareo mirahalay reo.
Zany ve? Ie, nirainareo moa rehefa kelikely eo vao ho tonga eo satria mbola lasa nanao tatitra ny ampiasana any izy. Fa izy ny tena niainan'izay. Aretina. Raha le resaka manofo mitsangana dia tena mpanao an'io ihany rainareo tamin'ny fahatanorany. Io le antsoina amin'ny teny vahiny hoe somnambule. Somnambule? Miarina hatreo ampandriana mihitsy le olona ary manao ny zavatra fanaony amin'ny andavanandro. Io le nazo ansahala io mihitsy e. Ay, veriny eny. Raha tadidinareo dia nisy fotoana nilaza hoe nanofo ny teniteny izay dadanareo tamin'ny taloha. Tsy miteny ihany anefa fa mitsangana eo ampandriana mihitsy izy. Fa zao tsy azo tairina anefa izy amin'iny fotoana iny satria hanao fiatsika tsy voahevitra. Fa andrasana fotsiny izay fotoana hiverenana eo ampandriana. Indray maka azy izy efa niditra tao amin'ny garage dia namelona fiara. Ny feo amin'ny moterana fiara nidritroka hono nanaitra ny ray trano. Ay, inona fa izy teo am-potitra amin'ny familiana no hitandry zareo. Tena raha tokoa izany ry nenika. Le resaka tsindrin'ny mpamosavy indray dia nisy fomba nanazavan'ilay dokotera nandeha hanany tamin'izany. Hoe ahoana ry neny? Hoe raha toka ao anaty torimaso lalina izany ilay olona anankiray ka misy zavatra manaitra azy tampoka dia tsy mamaly eo ny vatany manontolo satria mbola matoro ny vatany. Enona dia efa taitra aza ny adodoany. Fa afaka minitra vitsy eo vao tena miverina milona ny fifandraisana ka eo vao afaka mihetsika ara-dalàna ilay olona. Mety koa hoe misy ifandraisany amin'ny harerahana be loatra koa mahatonga an'izay. Indray ilay antsoina hoe paralysie du sommeil amin'ny teny vahiny. Tsy manakana ny fisinitranga hoe vokatry ny hodin'ny mpamosavy anefa izany satria manana ny heriny manokana ihany koa izy ireny amin'ny maha-mpamosavy azy. Fa nitrangam-pahazo indrainareo sy hoe nananana fanazavana izany lazaiko aminareo e. Dia hono ary neny. Efa tsy manao an'izany intsony izany dada amin'izao. Taona vitsivitsy tao aorian'ny vadinay no nanjavonan'ilay izy mendalana. Mbola nitsiritsirika tao amin'ny fotrany dady elahy tamin'izany fotoana izany. Marininy koa elahy e. Samy nitsiritsirika taona izana elahy. Kambana angetsika. Mahazikaiky mihitsy nareo roalahy reto ka. Hita Dia inona hoy nenina tonga any amin'ny rahalahinao an'izany kanefa hatramin'izay anie ka natorotony olon-drehetra ihany izay e. Tsy tompo teny fantatra aloha raha mahakasika an'izay e. Fa rehefa natao kosa ny fandinihana dia tsikaritra fa hatramin'ny fotoana sarahanareo fandriana nampetsika an'ilay izy. Resy lahatra amin'izay izany lahy zao fa tsy mpamosavy izany mamazisy Dia lahy koa ve izany resy lahatra amin'izay fa tsy misy tontolo mahazany atao trano ato. dia ahoana indray izany le amin'ilay fahita lavitra miovaova ho azy ka. Tsy misy idira matoto rerany amin'iny Fa ahoana fotsiny? Izany nandrindra ny fahita lavitra io iova ho azy rehefa tonga ny ora fandehana an'ilay seria vahiny fanarako izay. Anky vare midanaka fotsiny eto amin'ity fanazavana ho azoko. Dia izany rery mamazisy fa manenina zao dia maneho fialantsiny indrindra aminao rery mamazisy tamin'ny nanendrikendrehako anao fa tsy mety tokoa ny manendrikendrika fa aleo manadiady tsara foana. Tsy misy tsiny rery tahaka zaza ny tena miala tsiny satria nandainga sy nanafina taminareo ka namafiorina ny ahiahanareo. Izay tokoa ry izy telo mianaka le hoe ahiatsy havanana. Tena izay mihitsy satria tokoa raha nikiry fatatry ny hamantatra ny tsiambaratelo mamazisy dia ny tsiambaratelo mpianakaviantsika indray no niseho masoandro. Inao kosa angamba fa mazava daholo ny zavatra nampy ahiahanareo Eny ndrery neny soa fa tonga ianao nanazava fa raha tsy izany mety ho hafa mihitsy ny fiodin'ny tantara tato an-trano tato. Ka ahoana? Mbola mazoto ny hijanona hiasa ato an-trano ve mamazisy sa? Nareo mianakavy kely ihany reny oerany.
raha mbola mazoto itazona nareo dia arahaba soa arahaba tsara sady za koa ange tena laon'ny paraky tsy fidiny mihitsy tao aorianan'ireny nakofon'roram-paraky matetika reny renareo teo tsy ambaratelo mamazisy tantara mitoy nosoratany Tokizerara Rabemanatsoa na Etokina novelomin'ny tapaporoany Kristofra Biarimanana niaraka tamin'ny Nanja sy Saoly Rakotonanahary nandray feo afatra Andrianarivo nandrindra lafiny teknika Dida Montero tompona andraikitra sy mpanatontosa tapaporoany La radio active 88.8 Tantarakomala